Nahitsy ary niantefa tanteraka tamin'ny fanjakana ny hafatra izay nomeny hajo Andrianenarivelo. Oka hazava fa ny mpitondra ankehitriny ny fototry ny olana fa tsy hoe mitondra vahaolana hoy izy. Tsy fahaizana mitantana io ny olona manitsy sy manoritsy enona, ny olona mitaky ny rary ny samborina dia gadraina. Avoa ireo sahy mitaky ny tombotsoa eo ambonana, iankinany aina ny rano sy ny jiro hoy hafatra izay nambarany hajo Andrianenarivelo. Lasa bombon'ny ville sy nosy maizina i Madagasikara hoy izy noho ny farany. Mialohany hidirantsika amin'ny hafa ankoatran'izay izay ho lazaintsika ato anatin'ity video ity dia mbola toy ny mahazatra aboneny sainantsika asio j'aime ny video ary apetrao ihany koa ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Dahoary tompoko lahy, dahoary tompoko vavy. Sika azy dia anisan'ny publication izay tena be réaction indrindra tao amin'ny tambanjotra moa ity publication anankiray ity ka nahatonga ireo olona mpanarabavoa nilazany hoe any ambohy mahafianaran-tsoa ny masony zao tontolo zao. Izy ity moa dia resaka toerana fanalebiazana filahina, betsaka ireo lehilahy no tonga mangatapitahina sy maniry te hanana filahina lehibe ao amin'ity toerana izay antsoina hoe Rafilokana ao Alakamisy ambohy mahafianaran-tsoa ity. Ny fomba atao amin'izany raha araka ny voalazany ireo efa tany dia mitondra fanatitra ary koa mitondra hazo miendrika ny habiny filahina izay tianao sy irianao. Marina fa efa nisy sahy nijoro vavolombelona fa tena tanteraka tokoa ilay fangatahana. Faly sy ravo ireo tanora lehilahy sy vehivavy malagasy be dia be raha vantany vao nahita ity publication ity. Raha fintinina sy atabango tokana moa ny tena antony nahafaly izy ireo dia tsy misy afa-tsy hoe hanao veloma pekto ny tena nahafaly izy ireo ary tsy ho hisy intsony ny lehilahy pekto ary ho afa-po daholo ny vehivavy rehetrarehetra raha araka ny fanehoan-kevitran'olona be dia be raha vantany vao nahita ity fanambarana ity. Avelantsika moa ny resam-pilahina eny indeha resika hiresaka kely ny zava-nisy tany Mahajanga. Maty noho ny vela hazo nataon'ity rangahy ity azy ny vadiny nandritra ny fifamaliana izy ireo tany Ambovomavo Mahajanga. Nisy fifamaliana tamin'izy mivady ny andro ny 7 Oktobra nandritra ny fotoana nisehana tamin'ny renirano Matsamena. Nikasy tanana ambadiny anefa ilay rangahy ka nively azy mafy tamin'ny hazo. Narary vokatra izany ilay ramatoa ary notsaboana saingy izao tsy tana izao ny ainy. Ary no hamarin'ny mpitsabo fa fahafatesana vokatra ilay vono no nitranga indrindra ny vono tamin'ny lohany. 5 taona ilay renim-pianakaviana ary namela akamboty 3 mianadahy izy. Mponina ao Ambovomavo fokontan'ny Mahazoma efa voasambotra kosa ilay nahavandoza tanana hatao fanadahadiana. Raha ny vaovavoare ihany koa dia saika ny kobon'ny fianakaviana moa ny raharaha saingy rehefa maty ilay ramatoa dia tonga nametraka fitorinany anadahiny. Izany moa ny zava-nisy tany Ambovomavo Mahajanga koa dia rasaiko sy zaraiko aminareo rehetra ato mpanaraka ny zava-misy ny mikasika an'ilay maty noho ny vela hazo nataony ilay rangahy ilay ramatoa vadiny. Ny manaraka hozarentsika dia resaka hafatra izay nomeny filoha teo aloha ity tsy iza moa izany fa Andriamatoa Hajena Marc Ravalomanana. Nisy anino tena tsy manara-dalàna amin'ny zavatra hataony raha nihita ankehitriny hoe hafatra izay nambarany filoha teo aloha. Tsy manara-dalàna ireo fanapahana raisiny seny sy lazainy mikasika ny pré-campagne. Aiza ny neutralité de l'administration hoy fanontaniany Marc Ravalomanana tamin'ny fanatrehany filohan'ny seny ilay fametrahana samboady tany Antsiranana. Ary anisan'ny zavatra notsindriny filoha teo aloha dia ny hoe tsy ho disqualifié intsony izahay amin'ity fifidianana ity na dia efa miroso amin'ny pré-campagne hoy Marc Ravalomanana. Manaraka ireo voalazany lalàna ny antoko tiako Madagasikara amin'ny zavatra ataony amin'izao fotoana mialohan'ny fampelezan-kevitra izao raha ny nambarana hatrany manoloanany ity fanambarana izay nataony filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Zay moa ny mikasika ny hafatra izay nambarany filoha teo aloha Marc Ravalomanana fandeha resika hijery kely ny teny fisaorana sy ny hafatra izay nambarany Tahina Razafinjoelina. Tonga maro ianareo tanora vao nandreny fisokafany fampiofanana momba ny informatika teny faravohitra hoy Tahina Razafinjoelina. Fanombohana ihany ity fa anisan'ny tanjony kandida ho ben'ny tanàna Tahina Razafinjoelina
Joel ny hisian'ny centre toy izao isaky ny boriborin-tany enina hahafahan'ny tanora mitrandraka mianatra ary mifanampy hoy izy hatrany. Misokatra amin'ny andro sy ora fiasana aloha amin'izao voalohany izao fa atsy aoriana dia azo ampiasaina 4 ora amin'ny 4 ora. Noho ny farany moa no nolazany tahiny Razafinjoelina ny hoe ny hafatry fotsiny dia tadiavo izay hampahay fa ao ny lakile miainga amin'ny tanora ny fanovana ny firenena hoy hafatra izay nambarany tahina Razafinjoelina. Hiresaka kely mikasika Elahy Ramatoa minisitra teo aloha isika, izy ty moa dia minisitra teo aloha sady kandida ho fidina solombavam-bahoaka nefa tsy lany, ho resantsika moa ny mikasika azy. Komina Ankadinon'ny Sakay, Tsiromandidy, Bongolava mahatratra ray alina ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana manana soa iombonana. Mahatratra ray alina ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana manana soa iombonana ao Ankadinon'ny Sakay, Ramatoa Lalatina Harriet Rakotondrazafy, filohan'ny nasionalin'ny Antoko Freedom no safidiny izy ireo ho renim-piahy azy ireo. Tena nahay ny fidy izy ireo ary tena sambatra ny fidy an'izany Lalatina izany ho renim-piahy satria anisan'ny tena be fitiavana ary be ambom-po ary manana strataka ihany koa. Tena nahay ny safidy izy ireo ary tsy diso safidy ihany koa. Zay moa ny mikasika aniny Ramatoa minisitra teo aloha iny, fandeha ary isika hijery kely ny zavatra nafinaritra izay nisy tany Ambariô. Ankizy mpianatra miisa 300 no nisitraka sy nahazo kits de dignité tao Ambariô. Izany Ambariô izany moa dia komina ambanivohitra Ranopiso, faritra Anosy. Natao moa izany fizarana kits de dignité tany Ambariô zany dia mba entina miady amin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona amin'ny toerana fitrandrahana mika. Akory moa ny hafaliany ireo ankizy mpianatra izay miisa 300 nisitraka sy nahazo izany kits de dignité izany, faly sy ravo izy ireo ary tena niorakoraka sy nankasitraka mafy ny amin'ny ity fizarana ity. Isaorana be de be, isaorana bavata ny mpagnome ary hitombe ny alany hoy malagasy raha mankasitraka ny fanomezana izay omena azy zay. Ny hamaramparanansika ity video anankiray ity dia resaka fanambarana hafa kely izay nataon'ity mpanakanto ity. Nanao fanambarana i Doezy fa tsy hihira intsony fa hifantoka amin'ny fitadiavam-bola amin'izay noho ny fanaratsiana ataony ireo mpiatsara velatsihy hoy izy raha nanao izany fanambarana izany tao amin'ny pejiny. Ijanona tsy hihira intsony aho noho ny raha maro hitako tato zay sy noho ny fangatahanareo misaotra anireo mpankafy nanohana hatramin'izay sy ireo mpankafy nanaratsy be de be ihany koa. Misaotra hoe izy hatrany fa hitako daolo amizay ireo tena tsy tia ahy dia hitako koa ireo mpiatsara velatsihy fotsiny ary misy nefa ireo tena mankahery. Ifantoka amin'ny fitadiavam-bola amizay aho pose artista hoy hafatra izay nambarany ity mpanakanto Daiwiz ity raha nanao izany fanambarana izany ny tao anatin'ny pejiny. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika koa dia metrabeloma izay veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma topoky lahy veloma topoky vavy amin'ny manaraka indray yo gaby hoe tsao tsao velomo.